DINIKA fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 DINIKA. Dia miarabantsika indray mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny onjapeo sy ny fahitalavitra MBS ary amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera amin'ny internet. Ifantoka amin'ny resaka hala-bato amin'ny fifidianana sy ny fomba fisorohana an'izany no lahadinika antsika atao anatin'ity fandarana ity androany. Vahin'ny fandarana noho izany Ranaivorazo Feno izay fantatry ny olona rehetra ary amin'izao fotoan'izao izy dia mpampiofana ireo délégué ny antokotiko Madagasikara ho an'Antananarivo renivohitra mba ahafahana indrindrandrindra moa misoroka izay resaka hoe hala-bato izay sy manentana ny olona ihany koa mba hifidy fa tsy sanatriany vava hiemitra amin'izao fotoanany fifidianana izao. Dia faly miarabanao Ranaivorazo Feno aloha tonga so eto amin'ny MBS. Miarabanao Joël, dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetra ny fandarana. Araka ny efa voalazako teo ifantoka amin'ny resaka hala-bato amin'ny fifidianana isika sy indrindrandrindra fomba hisorohana an'izany satria raha tsorina Andriamatoa Feno be da be zany ny olona leo sy tezitra tamin'ny hoe zahatra ny ainana tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy fifidianana solombavam-bahoaka teo izay nahitana lesoka be da be sainga tsy maintsy ny ekena moa rehefa nivoaka ny didy teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Angamba ny ampatsahivina kely aloha satria anao efa zatra ny resaka izay miteraka disadisa matetika eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny tontolo politika. Inona sy inona ny endrika fisehoana hala-bato eto Madagasikara dia indrindrandrindra inona sy inona ny ahina mety ho endrika hala-bato amin'izao fotoana ny fifidianana kominaly izao. Eny tompoko, nandeha tokoa ny feo tamin'ny fifidianana indroa taona teo ireny fa dia misy ny osoka sy hala-bato. Azo avahana tsara izany osoka sy hala-bato izany fa androany moa dia tonga dia aloha tambatritsika izy mba ahafantaran'ny olona azy tsara hoe inona tokoa moa izany osoka sy hala-bato mandritra ny fifidianana izany. Azo tsinjaraina maromaro ihany izy io ohatra amin'izany ny hoe misy olona anankiray afaka miverimberina mifidy ao anatina bureau fantanjaham-bato anankiray na afaka miverina mifidy any amina bureau fantanjaham-bato 2 na 3 samihafa. Eo koa ny olona afaka mandrotsaka taratasy tatsabato mihoatra ny anankiray ao anatina vata fantanjaham-bato na mety ho maromaro mihitsy ara tafarotsaka ao anaty fantanjaham-bato. Zay le hoe tenenina amin'le hoe bourrage-na urne. Fa le bourrage-na urne koa izay tranga tena efa nisy dia ny fanoloana avy hatrany mihitsy ilay vata mangarahara iny ny izay nandatsaham-bato teo ho vata hafa efa nisy vato vahoamana tany ambadika tany alohan'ny fanizam-bato. Ka zay no tsy tsara ampahafantarina ny olona maro hoe ireo tranga telo indreo zany ny eo amin'ny resaka fampiasana urne sy ny bulletin. Fa misy fahaefatra ihany koa ny resaka fitrangan'ny osoka sy ny hala-bato dia ny resaka fikirakarana ny procès verbal. Eo zany misy le hoe procès verbal noforonina mihitsy na navadika dia lasa tsy mifanaraka amin'izay vokatry le fifidianana atao amin'ny bureau fantanjaham-bato. Fa eo koa le procès verbal izay nenena nodisoina mety ho nodisoina na ampitomboana nisa mba azahoana tombon-dahany na mety nahena ny isan'ny mpifanandrana amin'ny tena mba haresen'le mpifanandrana amin'le andaniny zany. Ka zay tranga efatra izay tsara ho fantatry ny olona tsara mihitsy hoe maromaro le tranga fisehoan'ny hala-bato sy ny osoka fa reo zany matetika tranga eto amintsika ary mety hipotra sy efa nisy teto amin'ny faritany Antananarivo. Ny hoe hitondra pirofo mivaingana moa zany mba hisorohana n'le zava-misy amin'ny avy amin'izao ankehitriny izao kosa no efa manana sahady ny ady amin'ireo osoka sy hala-bato ireo fa tsara mampahafantatra ny mpifidy zany ny ahafantarany an'izay karazana osoka sy hala-bato maromaro izay. Anisany anankiray miteraka olana ihany koa indraindray ny izay moa zany ny hala-bato tena hoe ao anatin'le fotoam-pifidianana sy ny fanasam-bato fa indraindray ihany koa Feno ny fikirakirana
resaka fikirakirana eo amin'ny informatika tsisy atahorana ihany ko ve satria raha ohatra hoe raisitsika ohatra zao zay tena hoe betsaka ny olona mbola matadida zay tamin'ny fifidianana filohampirenena lasa hoe misy tahapavitriana taux de participation tonga tany amin'ny 7% isanjato zany satria mety hoe rehefa kirakiraina ny eo anivon'ny informatika dia mampitombona ny isa sasany dia lasa mitomby ihany ko nefa le tahapavitriana rehefa vao iny ve misy tsy de tena mateti-piseho ve iny sa ahoana fipetraky iny lafiny anankiray iny zay le fitaovana entina manatanteraka nireo azahoana nireo le osika zany ny lazako azy le fiverimberenana mifidy sy le mandrotsaka vato maromaro ny olona ray mahavita mandrotsaka vato maromaro ao anatina vata fanjazam-bato satria mifandraika tanteraka amin'le fanabotsonana n'le lismpifidianana zay zavatra zay satria araky ny tatitra azotsika moa tamin'ny fifidianana roa metona teo dia hoe misy olona tsy mipetraka ao amin'le fokotany akory tonga mifidy misy olona efa maty ary zay nytenen'ny mpanao politika moa hoe matotoa ara tonga nifidy tamin'ny fifidianana teo aloha teo ka zay le lisitra nybotsina be deabe mba hahafahana zany mampiasa ireo karapifidianana tsy misy maka ary indrindra ihany koa mampanosonia ny olona zay karamaina iverina ifidy amina anaran'olona tsy mifanaraka akory amin'ny kara-panondrana satria azadino fa ny olona mampiasa n'ireo ambony ampanga ao anaty lisitra reo dia olona voakarama mahafantatra mialoha hoe ao anatin'ny lisitra zao anatin'ny bureau de vote zao misy anaran'olona efa maty anaran'olona tsy mipetraka eo ntsony azo entina mifidy ny karany ary azo ampiasaina ihany koa ny lismpifidianana mba hanaovana soni sy asiana tovatsiny eo anatin'le broka izay no mahatonga ny teny hoe io lesoko amin'ny lismpifidianana io moa efa fantatsika hatrany fa niteraka olana teto amin'ny firenena ankehitriny moa zany efa mirosy ny fifidianana fantatra fa tao aoriana ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tsy afaka nanokatra n'le lismpifidianana ny seny zany hoe iny lismpifidianana nampiasaina tamin'ny solombavam-bahoaka iny ihany no ampiasaina amin'ity fifidianana communal ity raha nitatitra azo hatreto efa nisy fanambarana nataon'ny antoko ny solombavam-bahoaka ny atoko tiako Madagasikara tamin'ny herinandro nilaza fa nisy fokotany nahitana fiovana ny lismpifidianana tena olana satria raha araka ny lalàna tsy tafiditra ao anatin'ny fanavozana ny lismpifidianana ntsony zao ny rahana lala moa fa nisy fangatahana mety nataon'ny senia tany amin'ny ambara tonga tany afahana mapiditra ny anaran'olona zay nitsana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha afaka mifidy izy tamin'ny filohampirenena fa to tsy afaka nanao an'izay ny seny dikan'izay zany raha nisy fiovana le lismpifidianana teo aloha araky ny fiten'ny solombavam-bahoaka reny dia efa nisy finiavana sahady tao hanao zavatra tsy ara-dalàna dia zay no mahatonga anay ka efa io le lisitra tena olana zao tsy afahana manara-maso azy raha nitatitra azo dia ray andro alohan'ny fifidianana zany io amin'ny fahenina amin'ny 20 volana novambra io vao tonga any amin'ny fokotany lay lisitra vaovao zay ho ampiasaina amin'io 27 novambra io zany hoe tsy hanam-potoana zany hanaraha-maso ny lisitra isika samyzao na izany na tsy zany efa fantatritsika zany zao ny endrika isaon'ny hala-bato sy ny osika efa fantatra ihany koa ireo tsy fahatomana ny lisitra ka zay no isariako ny sain'ny mpifidy sahady eto hoe misy manatanteraka ireo hala-bato sy osika ireo mato mitranga amin'izao fotoana zao tsy olona maty voasoratra ao anaty lisitra mihitsy ny dia havita andatsaka vato ao anatina vata mangarara fa misy efa paikady vahoamana zany ao misy réseau ozy izy ny teny vahiny misy olona mibaiko avy aty ambony ary eto indrindra ny sarihana ny sain'ny be sy maro ny amin'ny fahaleovan-tena ny seny satria raha ny fantatsika anisan'ny ratsa mangaiky ny seny eny anivon'ny fokotany lehibe amin'ny fokotany ilehibe amin'ny fokotany no akana hevitra ny amin'ny anolorana ny membre amin'ny bureau de vote ireo mpikambana amin'ny bureau de vote ny dikan'izany tsy tokony tanila mihitsy ny lehibe amin'ny fokotany sy ireo mpikambana amin'ny membre bureau de vote ireo nefa moa fahatatsika tsara mihitsy ankehitriny fa nanana ny endrena ny lehibe amin'ny fokotany ary maromaro mantsy soloana teto Antananarivo akatoka zao fifidianana zao ka nanana ny endrena n'ireo lehibe amin'ny fokotany vaovao ireo ary araky ny tatitra azo dia tsy nanaraka ny lalàna tokony ho fanendrena lehibe amin'ny fokotany hoe nisy fivirembe pokon'olona dia nanolotra anarana 3 na 5 alefa any amin'ny distrika dia isotomana anarana anankiray ho lehibe amin'ny fokotany tsy nisy zany fa tonga dia nitendrena fotsiny aveo le lehibe amin'ny fokotany zay nalàna teo
raha ny nambarany seny tamintsika aloha de hoe ireo ihany a le lehibe amin'ny fokontanyny ala zay agent électoral ny seny hatramin'izay no ikarakara n'ity fifidianana ity amin'izao fotoana zao nefa ny tatitra enonay a dia ireo lehibe amin'ny fokotany vaovao reo no mandray an-tanana sahady a ny fikirakirana amin'ny fifidianana eo zany malasa saina hoe atraiza ny fahaiza manao an'ireo lehibe amin'ny fokotany vaovao reo atraiza ihany koa ny tsy fitany lana satria misy antony reo matoana ampidirina lehibe amin'ny fokotany amin'izao fotoana zao ary nitatitra azy koa ambonin'izany a anarana avy amin'ireo karazana solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondrana no nakana hevitra ny amin'ny anarana anoloana n'ireo lehibe amin'ny fokotany reo enitsika zany tany amin'ny 5e arrondissement eny koa zany taty amin'ny 1er arrondissement hoe nisy olona ny konikonina an'olo lehibe amin'ny fokotany kanjo moa voasolony tokoa izy amin'izao dikan'izany zany a miainga avao amin'ny olo tambajotra io ny fanahina ny tena osoka sy alabato satria azo ny ampiasaina tsara ireo lehibe amin'ny fokotany reo miaraka amin'ny mpikambana amin'ny bureau de vote miaraka amin'izay olona mety voakarama any ambadika any izay isarehako ny sain'ny vahoaka sahady eto manany eritreritra anao osoka amin'ity fotoana ity fa de efa araka ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena ny olona mitratra mifidy indroa na amina birao fantanjaham-bato anankiray na birao fantanjaham-bato samihafa dia misy sazy enjana fihezany lalàna ary miafara amin'ny fanagatrana mihitsy zany toy izany koa ireo mpikambana amin'ny membre bureau de vote tsy lehibe amin'ny fokotany zay ratsa mangaika ny seny tokony tsy tanila mihitsy ka miray tsy kombakomba ny amin'ny tetika na fomba ratsy entina anaovana osoka sy alabato mandritra ny fifidianana dia tena sazy enjana izay no tiako isarihana ny sain'ny rehetra hoe misy an'ireo réseau reo ka ny fomba entina miady zany aloha zany a de efa manana paikady entitra izay anatratrarana de mivoamaraina mihitsy a izay mikasa hiditra amin'izany tambajotrana fangalaram-bato sy osoka izany mifantoka amin'izay ny fampiofanana nataonareo moa andreo délégué de aiza ho aiza zany amin'izao fotoana zao no mety hoe fahavononana hiatrehana raha sanatria ho izy raha sanatria tena mbola misy ny fikasana hoe natateraka zany ny osoka sy alabato zany maromaro ny fepetra raisina miady amin'le osoka sy alabato voalohany indrindra miady amin'ny osoka sy alabato aloha zay anentanako ny olona rehetra andeha hifidy irodorody hifidy satria ny fahatongavana maro mifidy a anisan'ny ady amin'ny osoka amin'ny alabato voalohany indrindra ary zay andraikitry ny olom-pirenena rehetra mihitsy ameko ohatra matetika moa no hoe raha misy tanàna anankiray mirongatra ny asan-jiolahy sy ny famakitrano de lasa maro ny mpangalatra sy mpamakitrano ka raha miravoravo tanana ny polisy na mandatsy asa itsony ny polisy na ny zandary dia lasa feo mpangalatra sy mpamakitrano ny tanàna manao ny ataony izy ohatr'izay koa ny amin'ny fifidianana marina fa nisy ny alatra sy osoka sy alabato teo aloha tsy entina mahakivy zany ary izay indrindra ny joroana mitindray mitoraka ity satria fifidianana manan-danja loatra eto amin'ny firenena fifidianana communal zany olona manakaiky ny vahoaka ary indrindra maro isafidianana ny kandida misy ny tena fantatra fa hoe manana ny fahaiza-manao manana ny herijika atatosatsakany sy andavan'izany asa zany amin'izao fotoana zao ka anetana ny fidy a satria mba tsy anjakan'le mpangalatra eto amin'ity firenena ity na mpanao osoka amin'ny fifidianana dia ilaina ny mirodorody mifidy amezana toky anareo mifidy zany hoe tongava mifidy ady amin'ny osoka sy alabato fa ny ato amin'ny mpanohana ny kandida Rina Randriamasinoro dia efa nametraka drafitra matipaika irovana amin'izany zay le hoe fanetanana irodorody vidy fahafaroa eo ny fanofananareo délégué reo efa fantatry ny délégué miaraka amin'ny tiako Madagasikara amin'izao fotoana zao a ny paikady rehetrarehetra ataon'ny mpangalabato efa fantatry ny délégué ny tiako Madagasikara izavy a ny olona afaka manatateraka reo osoka sy alabato reo ary efa fantany ihany koa ny fepetra ho raisina anatratrarana azy ireo efa nampianarina azy hatrany koa hoe rehefa amin'ny fotoana inona no atao a rehefa mahatratra zavatra ohatran'izao de mahazo matoky zany mpifidy rehetrarehetra fa andray an-tanana ny fiarovana ny vato zay arotraka ao ny atoko anankiroa zay a firodorodona mifidy a eo ny asana délégué fa eo koa rehefa fepetra maro efa nyraisy ny fohy be miaraka amin'ireo fikambanana maro ny manohana ny atokotiko Madagasikara sy ny kandida atolotry ny tiko Madagasikara sy ireo antoko politika maro na ny atoko politika manohatra miaraka amin'ny kandida tiko Madagasikara misy fepetra ngeza fiaraha-miasa amina ambaratongan-drafitra rehetra sy sampana maro eto amin'ny firenena na ny pahailalàna izany na reo
karazana piaro amin'ny resaka setrasetrana mety fampitahorana zay mety iseo mandritry ny androm-pifidianana de efa tena vonona tanteraka hiaro ny amin'ny osika sy ny alabato. Manaona ary ny fanantenana amin'izao Ranaivorazo Feno Manjato satria tena nisy le finiavana zany hoe tena isorohana mba tsy hiverina le teo aloha ntsony de manahoana ny fandehan'ny raharaha maro samihafa amin'izao fotoana izao. Fandehan'ny raharaha aloha hatreto aloha zany aloha dia mampafantatra sady izay ho an'ireo mikasa hanao osika na ny mpifidy zany na ny mpikirakira ny resam-pifidianana na indrindra koa ireo mety olona mety voakarama anakorotana ny amin'ny androm-pifidianana sy mety ho fandehan'ny fifidianana. Fa ny anomezako toky ny mpifidy indrindra ny mpanohana ny candidat numéro 2 eto Antananarivo renivohitra satria izay moa ny tena endreketanay dia mahazo matoky nareo mandeha mifidy amin'ity satria efa manana traikefa sy manana finiavana ampy, manana paika afaka manohatra tsara mihitsy ny fanomanana zay mariako etona fa ny mpangalabato sy mpanao osika koa dia eno tsara mihitsy amin'izao fotoana izao fa manao fanomanana ngezabe. Tatitra eno zao amin'izao fotoana izao dia misy ny famoahana ireo kara-pifidianana tsisy paka ao amin'ny fokotany amin'izao fotoana izao. Ho poroforonay mihitsy moa zay dia ezaka handray fepetra manoloana an'izay zavatra izay satria ireo kara-pifidianana tsisy paka reo mihitsy koa no entina mandeha miverina mifidy na mivezivezy mifidy amina biro samihafa. Zay aloha dia mariana etona fa efa mandray fepetra rehefa fantatry ny délégué sy ny mpiara-moninantoka rehetra ao anatin'ny mpisehatra fifidianana ato anatin'ny antokotiako Madagasikara sy ireo mpiaraka aminy ny fepetra ho raisina manoloana an'ireo zavatra io. Dia zay nefa itenenanay mialoha hoe tsy hipetra-potsiny ary tsy hitaza-potsiny izahay fa dia efa vonona tanteraka mihitsy mampiatra ny fahaiza-manao rehetra ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona tanteraka. Zay zavatra tena manamarika ary tena mampiavaka ny atokotiako Madagasikara dia tsy manaiky lembenana nefa kosa mizotra tanteraka ao anatina fanajana fitsipika sy fanajana lalàna. Ka dia ataoko iteny hoe mampitandrina, mampiomana ihany koa zay fa tsy maintsy anatratra ary tsy hamela moramora zay miezaka hamelively ny safidim-bahoaka amin'ity indray mitoraka ity. Azo resana ve Ranaivorazo Feno Manjato hoe aiza le fokotany efa nahitana le hoe fikasana izara indray an'le kara-pifidianana tsisy paka amin'izao fotoana izao? Izy zany raha ny araky ny lalàna mantsy ny lehibe amin'ny fokotany mandritra ny androm-pifidianana io marina fa agent électoral tendren'ny senizy fa ny andraikitra sahany amin'ny fotoana io dia le mizara ny kara-pifidianan'le olona mbola tsy nisy naka na hatramin'ny alohan'ny fifidianana mandritra ny androm-pifidianana. Fa ny re amin'izao fotoana izao ka ho amarinina moa zay zavatra zay araky ny ango-baovao zay eto am-pelantanana ankehitriny. Fa mandritra ny androm-pifidianana kosa zay dia efa manana paikady anaraha-maso ny fitsinjarana na famoahana an'ireo kara-pifidianan'olona tsisy paka ireo. Ireo zany rehefa tsy misy paka le kara-pifidianana tokony hipetraka tsotra ao amin'ny biro pokotany na manakaiky amin'ny biro pifidianana moa raha lavitra amin'ny biro pifidianana biro pokotany azo atao ihany no mitondra ninena kaikaiky eny ohatra izarana azy fa nefa kosa ao anatina fahamalinana tanteraka. Efa misy paikady zany anamarinana an'io ary efa misy paikady ngezabe koa isoroanay ny fitondrana kara-pifidianana osika amin'ny fotoana io na isoroany indrindra koa matetika koa mantsy le mpanao osika kara-panondro fotsiny reto fa tsy mitondra kara-pifidianana intsony izy dia efa voapetraka ny lamina na raha maso an'ireo rehetra rehetra sandoka raha ny zavatra nisy tamin'ny fifidianana teo aloha afaka manamarina an'izay ve ny fisian'ny kara-panondro sandoka sy ny fampiasana ny kara-panondro sandoka dia efa miezaka ihany zay mamety toromarika ny délégué fa ny tena anamarinana sy totoponina teny fantatra amin'izay zavatra aloha hatreto dia misy toromarika efa nomena ihany indrindra ny fanaraha-maso ny fanaovana sonisy ny tova-tsonia eo amin'ny fandalova mpifidy eo amin'ny sekretera. Rehefa vita mantsy le fifidianana ka andeha hivoaka le mpifidy amin'ity indray mitoraka ity satria mandalo indroa amin'le sekretera izy satria fifidianana indroa metona izy ity manao siny hoarahana maso akaiky eo misy fanaraha-maso amin'izay fotoana izay raha tratra eo izy efa avy nandatsa-bato zany izy zany hoe
mety efa navita n'le osika sy alabato izy ka raha tratra ao am'le sekretera ao hoe olona efa nifity ka navita sony izy fa mieritreritra anao sony any am'le anaran'olona tsy mifanandrify amin'ny karapanondro fa any am'le anaran'olona maty efa maty na any am'le anaran'olona efa tsy tonga mifidy tsony satria azadiny fa matoa misy ny osika ao amina bureau fantanjaham-bato de misy firaisana tsykombakomba amin'ny mety mpikambana amin'ny membre bureau de vote sasatsasany tsy voatery izy rehetra tsy voatery miaraka amin'ny lehibe amin'ny fokotany fa mety ho ray soroa anatiny mety ho miaraka amin'ny any ivelany fa hotratrariny eo mihitsy amin'izay fotoan'izay a efa misy a fantatr'ireo délégué ireo zany no atao hoe rehefa mahatratra an'izay a satria efa avy nandatsabaty le olona vao tratra tato zany ay olona efa avy mifidy a na olona tsy tokony hifidy ao amin'le bureau fantatsahambaty kory ny lasa mifidy ao a de efa misy fepetra fa ny fisorohana voalohany a de mifanaraha-maso ny fidiran'ny mpifidy a etsy amin'le assesseur voalohany ezahana mihitsy zany a hojerena zay olona mampiaha rehetrarehetra hoe tena olona afaka hifidy marina ve mbola tsy mifidy ve ary mpifidy ao amin'le toerana marina ve a dieniny eo baravarana sy ny etsy amin'ny assesseur voalohany a de efa hoarahana maso zany mba tsy ahafahan'le vato milatsaka re anatina vato mangarahara re zany hoe matotra sy matopaika ny fepetra horaisina amin'ny timbra mitoraka ty eny ary efa mazava zay a ngamba ny afaka amiko minitra vitsivitsy Ranaivorazo Feno Manjato a anitanana ny olona trany a sy hitondrana fanazavana farapara mikasika an'ity fomba isorohana ny alabato ty atidy masina ny fifidianana eto amin'ny firenena ary ny indray mpandeha matavary hoe fitenenana sanatsitsy andehivitsotro be joro foana joro atrany a manoloana ny olana sakatsakany eto amin'ny fandraisana ndraikitra eto amin'ny firenena ka izay nanotanako ny olom-pirenena rehetrarehetra mihitsy ny fiezahan'ny sasany animba ny sain'ny vaoaka malagasy hoe nandeha hifidy ianao na tsy andeha hifidy a de efa fantatra foana ny olana satria ireo ny angalatra tsy tompoko fa adosoana be zay tsy maintsy mijoro anao a manoloana ny tsy fetezana sy tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena tsy afaka amela ny mpitondra anao baranany eto satria olom-pirenena manana ndraikitra ary izay indrindra ny ilaina na toko-panohatra manao arofanina mba tsy isiny didijadona sy fantatsika ihany a didijadona misy eto raha tsy ame ohatra anankiroa hoe fanendrena fandraiky amin'ny fifidianana fanendrena filopoko tany zany de tena tsy nanaraka ny dingana zay tokony narahany fantatsika koa fa na fanendrena gouverneur ary mbola misy sezina nataon'ny lehibe any antenemerandolona any amin'ny ACC am'izao zany amin'izay fotoan'izay raha sendra tsy ara-dalàna zany ny fanendrena an'le gouverneur eny ohatra aiza koa zany le vola be amina tapitrisa efa nomena azy zany hoe vola tsy nomena olona ara-dalàna dika zany tiako tenenina hoe tsy maintsy mijoro isika manao arofanina ho an'ny mpitondra tsy avela hoentin'ny mpitondra daholo ny fahefana rehefa lasanao ny any amin'ny présidence lasanao ny any amin'ny gouvernement lasanao ny any amin'ny assemblée ny akamaroany ohatra miaraka aminy akebiazany tsy maintsy miezaka isika maka an'reto ary azadino fa ny fahaiza manao a ananana toko politika tiako Madagasikara manana olona mahavita tsara an'izany izy ary ankehitriny efa fantatsika fa efa mijoro amina toko-panohatra ny toko tiako Madagasikara zany hoe araky ny tenin'ny Filomary Karavalo manana hoe ny toko-panohatra de atao modely eto Madagasikara sy herany Afrika mihitsy ny amin'ny fahaizana sy fampandrosoana dikan'izay ny mera tiako Madagasikara rehetra zany amin'ny tindra mitoraka ty de tena anao ezaka lehibe mihitsy mba ho anisan'ny mera tena mampandroso manakaiky vahoaka ary tena mahafaka tanteraka mihitsy ny olana vahoaka manana fandaharana asa manakaiky ny vahoaka ary maharesy lahatra amin'ny vahoaka tsy nofinofy avadika makety sanatria de entina andrebirebena saim-bahoaka tsy voafitakin'izany tsy ny vahoaka fa mahazo matokona reo mpifidy amin'ity fa sady manana kandida mahavita azy no manana piaro ny safidinareo vonona hijoro hatramin'ny farany dia makahery sy mampirisika atsika rehetra anao ny adidy ary ho tonga maro arak'le teny filamarintsika hoe tongava mirodorodo mifidy sotra toko eny ary
makasitraka ny Ranaivorazo Feno Manjato sika apatsevina ana mpampiovanareo délégué ho an'ny candidat larana faharoa izy Rinandriamasinoro eto Antananarivo renivohitra mba ahafahana misoroka ny Hala-bato sy ny Osika mandritra fifidianana communal izay hoatrehana amin'ny 17 ny volana novambra ho avy zao dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra nanaraka ny fandarana isa-tokantrano dia mametraka ny veloma ihany koa ny vahinintsika. Mametraka ny veloma Joël dia mametraka veloma ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka amin'ny fandarana rehetrarehetra. Veloma tompoko. Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika.